Efa ary miabantsika mpanaraka ny serasera 3 minitra indray amin'ity harivariva ity koa-tsatroka mafy be aloha an'ireo artista zandriny zokiny izay tonga saina ka manainga ny olona sy mampiseho ny heviny manohatra an'ireo dinosaure politika izay bahatoerana eto Madagasikara indrindraindrindra eo amin'ny lafin'ny fitondrana voakany amin'izao hoe leo dinosaure mila fiovana daholo mihitsy isika dia isaorana anareo artista izay namoaka an'izany sy mampiseho ny hevitrareo amin'izany satria tena hatramin'izao tokoa dia ny dinosaure foana no mitondra. Nisy ihany ny tsy dinosaure teo amin'ny fitondrana nandritra ny teteza mita fa izay koa mantsy ny olana amin'ilay izy ny tsy dinosaure raha vao mipetraka eo amin'ny fitondrana vetivety dia lasa dinosaure tampoka satria ary eo amin'ny fitondrana mampiova zavatra be mihitsy na dia manana eritreritra mahafinaritra be ary izy rehefa mirotsaka eo rehefa tonga amin'ny fitondrana izy dia malaky be ilay fihodin'ilay fotoana ka na dia tsotsotra sy mahafinaritra ary vetivety kely dia lasa dinosaure na dia hoe leo dinosaure isika ka mapetraka tanora sy tsy manana traikefa firy vetivety ihany izy dia lasa dinosaure. Misy ireo dinosaure izay tsara fanahy manana traikefa na dia hoe tsy mitondra ary izy dia afaka manampy ny tanora izay manana eritreritra ny hitondra. Fanamarihana kely fotsiny nareo artista mahagaga tokoa fa rehefa fotoana ohatran'izao nareo dia manana an'ireny fientanam-po ireny izay mahafinaritra ny mahita anazy fa rehefa fotoana ny propagande nareo dia tsy mahafantatra an'ilay fientanam-po intsony ary mivarotra ny fanahinareo mihitsy ny indraindray hoe ny anay asa le manohana an'ilay candidat rana na candidat rana misy dia mahatonga saina mihitsy ianao hoe fa angaha ihany na lasa manohana an'ry olona ry dia hoe tsy amin'ny mampanao politika anazy nanaovana io fa amin'ny maha artista anazy dia karamany anazy io ka izay zany no mampahalasa saina kely izay ombonako amin'ny sasany efa niteny hoe ny artista rehefa tonga ny fitadiavam-bola dia lasa manadino an'izay hafanampony sy fientanam-pony izay hoe mahatsapa ilay rariny sy nihitsiny fa manjary manohana candidat izay manam-bola fotsiny. Izay zany no anisan'ny fanamarihana kely amin'iny. Fanamarihana kely faharoa dia marina fa hoe artista no betsaka amin'ilay izy fa misy ihany koa ny artista izay efa manana loko politika sy manana toko politika mihitsy anisan'izany izany hitako nizaran'ilay LDMF izao i Baba izay mpanorona toko politika ny atoko politika madio tandremo marina sao dia lasa japin'ny sasany fotsiny ilay hetsika sao dia lasa fitaovana politika indray ilay hetsika izay hanoerana an'izay toetra ratsin'ny mpanao politika izay. Dia misaotra antsika nanaraka an'ity resadresaka tsotsotra ity zavatra anankiray nitranga tamin'ity herinandro ity navaozinay ny vaovao.org raha ohatra ka mahaliana anao izany dia afaka mizara vaovao ihany koa ianao fampizara vaovao eo antsika. Izay fa dia mametraka amin'ny veloma manaraka indray. Veloma tompoko.